atolotry ny viva radio anao ny vitandratsiko tantara nosoratany Ravakanjanyiony novelominy ny ravo Naksarabe Manatsoa Ravakanjanyiony faly ary fetrobelona ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Paksarano Arvony ny vitandratsiko tantara no totosainy maningotra ndry fa tsy nianatra nga ndriko rienika anto tonga sady nefa vao amin'ny folo latsaka ane zao e tsy afaka mianatra antsono ny ary nendra tsy vao efa nisaram-pianarako tamin'ny volana avril teo saniko ndray kosaki de tsy mba misindra fo mihitsy ve le taliatsekolonareo ao e nefa le mba efa mifampiresaka tamin'ny any tamin'ny herinandro hoe faiko io mety izy rineny efa ho lava loatra ho ny fitaraina nataonao sady leo be koa ary neny ka maninona nefa raha tsy mianatra antsony sana koa fa inona ary ty lazainao ty zany tsy ianatra tsony ahoana aza miteniteny foana renika ao fa jereko aloha zay zavatra afaka amidy ato an-trano ao tany efanan'izay de milamina ianao e rineny ka tsy mahavita mandeha antsony sady manome fahasahirananao anao fotsiny sady inona koa nefa ny tombontsoako na hianatra takiny ahoana zay e raha vita amin'ny fianarako any aoriana any de isany andray asa amin'izao kilemako zao tsy mba tongotra normal taka ny an'olona rehetra fa kilemaina tsy mahavita mijoro akory raha tsy misy an'ity bekity leo mangony fotsiny ndraborabo sy ny eso anaova mpiara-mianatra amiko isanandro tsy antsony ary neny antsony inona ary ty e ok zay raha tena ty anneny ianao de aza miteny makarary fo ohatran'izany tsy misy an'izany fa rehefa mianatra tsy maintsy tafitana manina fahasembanana ohatranao zao azy ary ok zay eto amin'ny malomaloko eto aloha mipetraka fa anakovana andreto lambo reto de efa ho kely koa reto sisa de ho vita neny hitako hoe sahirana be amiko zany ianao mampitondra fahorinanao fisiko ny an'olona ny zanaka no ariana fa ny ianao maika mampitombo ny fahorina sy ny fahantrana azy enika ok zay ho fa inona ary ty e ok zay ny zanako fa sy ohatr'izao foana akory ny fiainantsika mianaka ary zay ange ny antony kirizako mafy mba hatafitanao e te hiala amin'izao fahoriana izao koa tsy misy fanafodiny akoatra ny fahatafitanao anefa zany ary aza mieritreritra an'izany akory ianao hoe manana fahasembanana raha-batana fa tsy maintsy ho afaka sy ho tafita foana neny fa ny dadako zany tsy mandray andraikitra amiko mihitsy 17 taona zay ny ainako teto tany fa tsy mbola nahita nandre fofopofo fanampiana avy tamin'ny kory ana de ariary aza say ndray ty zasy ty fanontany momba ny rainy inona ndray renao afaliko an'izany tsy ety atsany firaisana an'izany renika sady tsy mbola zao koa ny fotoana lalànao momba an'izany efa vita koa reto kiny lambako eo mitsangana moramora de ndao ndeha hoditsika mianaka mbola avy aty koa vao andro sakafo oay enty ary zay indray vao nianatra fa taiza foana sa tsy salama bonjour aro bonjour aloha tsy hoe marary fa nisy olana kely fotsiny tsy nahafahako nianatra olana kely sa olana be raha olana kely kosa mantsy tokony tsy hanapahana tsy hanatra mandritry ny herinandro tady dio nge renika fa hanalabaka ngetsika ary afaka volana vitsivitsy efa haiko zany ry aro sangy tsy afaka mihitsy de tsy maintsy mbola namaolana aloha kay maty aneny kay oay tsy naninona ve anao teo aloha ao aloha atsangako ianao azafady fa vodonako rindra fa inona ny anao no mijery efa hita fa misy olona de mbola eo ihany ve nareo no misangy azafady ho afa misy anao fananinan-donan'io ary ve hoe
Sady mihitsy koa ny tsy haiko hoe inona natao aty fa tsy mijanona ao am-pianaranao ihany. Akimbony ny vavanao rindra. Maninona moa raha ianao no mijanona any am-pianarana any rehefa tsy hainao ny miaina ety an-tokotany amin'ny andro fakandrivotra ohatran'izao. Okizay ry aro tsy fananina iny sady tsy dia hoe naninona akory ne ahy e. Izay mihitsy ny fahendrena. Misy toetra izany ny raha olona. Efa trizay mihitsy izy iny maka lafatratra ohatran'izany. Ary azo ny atao asa mamono adireko teto dia tena nataony mihitsy izany. Asa ena loatra ny ratsy nataoko azy. Aza malahy ianao renika. Raha mbola eto dia tsy ataoko misy mahakasika anao izany na dia ny singa-bolonao ray aza. Misaotra iaro tena namana tokoa raha ianao. Ary tsy nisy anizanizana vita ny vitanao tamiko. Ianao reny mba namana tsy nanavakavaka e. Oay, tapitra sady ny fakandrivotra fa andao hiditra renika. Afaka ve ianao e? Afaka ka. Io no tena amiko dia misangana moramora. Viva 98.8. Yaro endrasy moa lesy maika be ry la nefa vo amin'ny firy zao. Bonjour aloha e. Bonjour. Gosy raha ngaty bandy tia nefa izy tsy mba mety miraika amiko mihitsy. Efa ataoko daholo izao fihetsikana mbabonin'ny fony amiko izao fa to tsy taitra mihitsy. Ilay kalakile maina iny ihany no mahafatifaty azy. Azo mody mihitsy angambo io ka. Ohatra ary to mangina be io arindry izany ha? Oay, azafady fa variana koa e. Ay. Ka manahoana fa ny manana ny examen efa kaikely ty e. Ela zao efa mahay be e. Angaha mohita izay hoe mahay be fa ny azoko antoka aloha dia efa miezaka be mihitsy any amin'ny famerenana lesona any an-trano any. Io zany mba ampianaro e. Dia raha afaka baka soma tsara zao iaro dia aiza indray manao fianarana? Fa inona aloha ny antony ilanao an'izany e? Iaro koa dia mba any koa mianatra dia mba miara-mianatra foana tsika amin'izaiko. Sa tsy tiany lava izany? Ka mbola tsy fantatra aloha izany aloha e. Aleo vita mihitsy ny baka dia hita eo. Sady tsy mbola hay akory na ho afaka na tsiko. Eny aroko fa hono ahy e. Fa aiza ho alena manao iny no mipetraka e. Enky ilay Clément e. Andray izany filazanao azy ritra. Fa tsy afaka tsono amin'ny anarany fotsiny nga izy hoe enky fa tsy maintsy ampiana hoe Clément na aorianan'ny anarany. Mazava zao miresaka. Tena miaraka mihitsy izy le kiala toto mibitany iny. Matoa izy dia tena sarotiny ery vao momba an'iny. Azafady e. Ka izay no mampiavaka azy amin'ny maro sy ny alalan'ny ankizy azoko. Sady tsy lainga koa ny izany lazaiko izany e. Ka na tsy lainga aza mba sy ho ajany any e. Tadio fa tsy mahalala izay avoakany ny ampisainga ianao ry. Mety ianao salama vatana sy mirery amin'ny endrika eo ho tody tsy fahombiazana ara-batana no mety rapitso tsy fantatro nge izany e. To manozy miaro. Sady sanatria amiko nisy an'izany e. Fa zao ny tena tiako eviana. Mifakatinga ianao senky. Aleoko aloha me ihany. Fa raha mifankatia moa izay na mifanohatra an'izany dia maninona? Enina tsy fotsiny ny valiny ilaiko e. Ka tsy voatery hamalo ny fanontaniana koa ny ahy e. Tonga koa tsy ampaferiny sebogosy. Avonavona. Lasa izy marina sady nyritona be ry. Enika tiany sakafonao dia aza miaro tory be loatra mianatra io fa so ianao dia arary io indray e. Sady ianao nefa azoko antoka fa tena mahay any ampianarana e. Mino fa tsy ho sarotra aminao akory izany analabaka izany amin'ny herinandro. Fa isa ny varineny no toanjarako rery ty? Efa ny sakafo tany amin'ny madama tamina nanatra lamba teo iny akisa. Varindresy isany nandrahoako. Mifona zanako fa tsy maintsy mandangy aminao Efa haiko fa tsy ho zakaro mihitsy ny andrefa noho ny fitiavako anao ny tsy sakafoanako.
tiavako anao satria tiako mba hitovy amin'ny zanam-bahoaka ianao amin'ny fotoana anaovanao fanadinana. Aleoko miafy mihitsy aloha. Fa neny fa manina ho any tsy lazainao ahy mihitsy hoe aizy dady. Zay indray ty sasy ty. Eny efa fotoana lalanao marina tokoa angamba zao anaka. Ka zany mihitsiko. Kanefa raha sitraka ao dia aleo aoriana amin'ny fanadinana mihitsy aloha vao lazaiko anao. Indray ary afaka miandro foana. Dia mety anao ahoana reny fihetseham-pon'ity sasy ty raha fatany mariny. Ary inona malasa saina neny ao tsy misy akirenika. Mandinika amin'ny fandaharam-potoanako amin'ny herinandro fotsiny a. Tsy maintsy manatitra anao eny amin'ny toerana anaovanao fanadinana aloha zay vao manasa lamba. Mampalahelo ianao ry neny ka misaka mafy indrindra noho ny amiko. Zay indray ndry. Efa hoe aza mieritreritra an'izany ho a. Zanako ane ianao renika fa tsy olafa koa. Nasany aza. Fa velako aloha neny. Mbola merindesina kely koa voatory. Fa aza miaro toro be Endre. Nga tsy nianatra ny andefy mandrindriko. Andefy mandroko? Andefy mandroko izy? Iza moa no lite andriko akoatra ny aro Izy ihany zao ny azon'ody mifikitra amindry eoko. Rindra. Inona fa traiza loatra raha mifakalandry ahy Inona koa ny antony? Tsy mbola nanao ratsy andrindry ahy Ary raha ny aminay siaro indray diso hevitra indray. Tsy misy ninina izany ao aminay fa finamanana tsotra fotsiny. Mifankahalako andry aloha dia tsy misy antony hoe inona loatra fa matsiravina fotsiny mahita andry. Azo. Manarakarak'izay indray tsy olona tahaka andry zao mihitsy ny tokony tiaviny ahy fa tahaka. Rindra, aza ampidirina amin'ny zavatra tsy misy idirako Averiko ihany fa tsy misy fifandraisana hafa ankoatran'ny finamanana izany aminay siaro. Tena dany fifandraisana hatramin'izay. Ka inona ary natony mahasarotiny azy amindry Na ny filazako ny anarandry hoe kiala Clémena na kiala Sembana fotsiny aza dia efa mampisafoaka azy. Zany nareo tsy mifankaty. Sotro izany Rindra. Amin'ny manamany akaiky dia rariny izy raha sarotiny. Aza mezaka manadio teny eo Fa andry aloha dia aza mieritreritra fa hiaraka amin'ny mandrakizay izany. Ataony inona kosa olona tahaka andry. Rindra, raha mety aky dia atsanony ihany izany resaka izany Na avelao rereto mihitsy fa mandeha andry mandeha ihany raha tsy manana resaka atao ankoatran'izany. Tokony mba mifanomanana ny examen amin'ny latsinay zao ny mahasoana tsara fa sy zavatra tsy misy dikany ohatran'izany. Baka? Ampidiry tsara ao anatin'ny say kely indry io Fa zana tsy hanao examen matière rehetra aza tsy maintsy aty aposiko ny diplôma baka. Ndry monsieur milay mahay be aza mila mail fa vidin'ny mpanambola amin'ny vidiny lafotsiny io dia efa baibera diplôma. Lasa fatsy. Fa tena ahoana loatra re. Okizay no zanako Mangina fa haiko hoe tena niezaka ianao. Sapako ny fahaizanao ny ampianarana nefa atao ahoana fa zao no anjara. Neny, raha tsy vitana loatra tsy marina izany io valim-panadinana io. Fantatro tsara ny zavatra nataoko tany ary haiko tsara daholo 20 isan-jato ny zavatra nivoaka tany. Sa voavidy volana tokoa ny fahaizako izany. Fa reza anako. Oka fa eny any eto foana Aza manafa tsy maintsy tafitako ianao. Firy neny tsy mahavita tsony Amin'izay niezaka nataoko. Leo be Aza miteny an'izany tsy osa renika. Diny vao 17 taona monjy. Tsy mahavita ariaro Na ny tenako aza halako. Andeha hianatra ana dia anao ahoana ny anaovan'ny ankizy andray. Ianao nge tsy eo tsony aro Sambatra ianao riaro. Mahotsy loatra iny tika. Sady tena olona sahirana kely ka izy mianaka reto.
Sambako androany mantsy fomba haniditra tato taniny. Sabako misoroteny amin'ny endriny eny ko ny alahelony reniny. Fa zany hoe tsy tia ny avoaka fotsiny. Tia hampahery anjanany izy. Fa mba iza loatra raha ny ray sa ve fa maty? Totsy ndreko laza mbasa mihitsy mantsy mikatramin'izay hoe nampinamana anay izay. So de maika aloha iaro e. Ny any an-tranonareo zay efa sasamiandry ianao hoe afaka sananao ahoana. Mitaitainy zareo fandana aloha mody iaro a. Efa hitanao tsy misy anay de afaka makaty foana ianao. Misaotra anao koa nanatitra ny enika taty. Tsy misy fisaorana rery mama enika. Izay nge mampinamany. Avelako toa ary nareo fa miraso indrindra de izay renika. Mivava mandrakariva fa hain'ny tompo foana manaisitra ny alahelo ao am-pondry. Misaotra ry aro. Misaotra anao nanaiko ny namako nandritra ny taom-pianarana. Ianao rery ihany ny olona tsy mba nanilikilika. Misaotra de mirarosoa indrindra. Tafy tamin'ny ambony indrindra. Dia aza mantaka zao moa hoe. Marary io ianao dia hosahiranao ray renanao e. Zay aloha fa lasa ry izy mianaka. Eny ary veloma iaro a. Mamerina fisaorana anao. Tena saika tsy tanako marina ny ranomasoko mahita ny fahorin'izy mianaka. Mba niady mahavery iny efa nandamoka. Fa azo antoka zato isan-jato fa misy zavatra tsy normalina tamin'ny fitsarana ny fanadinana nataony enika ka. Fantaro tsara ny fahaizana ananany. Nefa ho aiza tokoa moa e. Atody ady amam-bato. Yaro! Variana be a? Ay rindra, salama ianao. Gaga hoe iza ary za miantso efa ety andalana ety izany ko. Ary maika be ry ary la. Fa andeha ho aiza? Tsy zany fa misy taratasy nikarakaraiko izay. Efa ela be ny tadiavako anao tao variana any mibaka iny. Nefa tena zay indray ianao vao hitako. Félicitations aloha tsika fa samy afaka e. Roa kely mihitsy ny takolakao. Mba manam-pahasahiny zany raha olona. Aizaka tsy nisy fisalasalana kely akory izy nanoroka teo mason'olona teo. Fa sao mba afaka aloha ianao zao raha mba hiaraka kely ala etaeta tsika e. Etsy akaiketsy fotsiny. Tena miala tsiny indrindra. Tena tsy afaka fa mbola be zavatra homanina be mihitsy aho io. Tsy zany mantsy fa andeha amin'ny fianarana any ivelany aho de ano fianarana any ivelany? Eno ary to taitra be ianao. Ndray aro. Dia ahoana zany a? Zany eka. Efa haiko fa aza toizana ntsony e. Saingy miala tsiny indrindra fa tsy mbola nieritreritra za mihitsy aloha zao e. Mbola fantoka tanteraka amin'ny hoavy koa. Ndray ry aro. Dia tsy mba misy dikany aminao mihitsy zany ny fitiavako anao na dia kely aza. Tena miala tsiny arindra. Efa hoe tsy mbola nsaina za mihitsy aloha raha ny amin'izao. Ka raha tsy mitapy ako. Vehivavy ohatranao zao koa ve no anakinako mavika. Efa tsy voavao amiko raha nitoetranao rindra. Tsy adala akory dia efa hitako famaloatsoa dia mbola hitsahako ihany. Iaro a. Androko foana neza amin'ny fotoana iverenanao zany e. Fa rovina ianao manaingy. Mbola tsy fantatra mihitsy aloha ny fotoana andehanako fa mety ho tampoka be a. Fa velako anao rindra. Tena somary mbola maika. Zay fa veloma ianao e. Iaro! Le ty e. Tena tsy nasiany sira na dia kely aza. Viva 98.8. Efa tonga atrany iny. Eny anaka. Tsy dia besaka ny lamba ny sasaiko tany dia mba vita aloha. Efa masaka ny sakafontsika atoandro. Ay kosa. Aleo kely rehefa veo mihitsy aloha ngamba vao hinana fa mbola ohatrany tsy dia te hinana zany ka.
Ka manana fotoana tsara amin'izay kosa zany zao ny tantarana le momba ny dadako amin'izay ko. Sady efa vitako iny ny fanadinana na dia hoe tsy naomby azy. Andrekako. Tena tsy anaiko son ty zasy ty. Dia inona ny ataoko? Tsy maintsy ho lazaiko azy amin'izay zany no marina. Tsy mitendray ianao ry neny a. Firy taona izay na mila filanao atsy ny lazanao marina tamiko. Eny e, tsy angavy anao tsony koa fanjaranao mandinika. Tsy hoe zany ry enika. Fitiavako anao ny antony tsy lazako marina. Tsy tiako arary fo ianao. Haiko fa tsy ho zakanao mihitsy ny alalan'ny tena marina. Neny a. Zany hoe tsy laza amiko ny marina mihitsy zany ianao mandrakizay. Sao ary n'izy e. Ianao tsara fa ho tantaraiko anao amin'ny atsipiriany. Kanefa mameza toky ahy ianao fa tsy hikatsaka valifaty na hitady an'izay rainao izay. Fa noho ny fiainantsika mianaka takizay efa nisy hatramin'izay ihany. Eny neny a. Olon-dehibe malala ny ataoko fa tsy zaza tsony. Aza manahy ianao fa ninona zava-misy ho tantarainao ahy eto dia hoenoko toy ny tantara fotsiny ihany. Mitony tsara renao renika. Takizao ny tantaranay. Rija no anarandrainao. Fa nga dia risaka tsy maintsy atao zao dia n'izao zany ilanao an'azany rojo a. Sady efa niteny taminao anie fa tsy laina miantso aho fa za miantso anao e. Fa vao mafaly be le izy Rija. Sady zavy olo tianao ve dia inona moa fadisoko raha miantso anao a? Ka misy antony a matombo teny an'izany androjo. Tena raha tsy nady angambe laha tika bekizitina. Raha tsy nady ahoana fa lazao izay tianao lazaina fa maika ary rojo a. Tsy andany andro amin'ny vazivazinao eto a. Rija, mitoejaza faly be la Aza mba metaladala rojo a. Be voka hoana ianao. Tsy mifanaraka tamin'izany koa sika. Rija, fa inona ary ty e? Nga ianao tsy tia andray. Inona moa ny tokony orana amin'izany fa aroso ny raharaha dia vita. Angatao any amineny a. Sady ianao anefa miasy e. Moramora aminao ery zany rojo a. Tsika kosa aloha aza mifamitapitaka mihitsy a. Ary za aza mba fatipatorana mihitsy fa tsy mety amiko zany. Rija, fenao ve adaly e? Zanakao aneny atao kiboko e. Ka tsy mila zazy zany aho a. Ela be zany f'izao. Reto misy vola dia ndany ianao mitady dokotera azo antoka tsara. Izahana amin'ny fahasalamana mianaka. Ianao ve mitapy e? Any asorana an'io zazy io. Zahana fahasalamana ahoana fity ve adaly e? Randro, fa lozinina ray ty lazainao Rija. Zanakao dia sahanao vonoana. Raha tena tia ahy ianao a, sy mbola te hiaraka amiko ihany koa, dia tsy maintsy manaraka an'izay lazaiko. Azony rojo zany. Tianao ahy e. Tianao ahy Rija saingy. Mifona fa tsy mpamono olona. Tsy hamono anjanako zany a. Zay zany ny teninao farany. Izay fanapa-kevitra Ie. Zany hoe tapitra hatreo zany momba atsika. Adinoy ny anarako. Anao mantsy ny safidy. Na hijanona hiaraka amiko ianao a, dia manala an'io zazy io. Na hitazona an'io zazy io ianao a, dia tsy mifanelingelina tsontsika mandrakizay dory. Titeny ianao e. Titena ahoana e? Tsy mahasaraka anao a saingy mifona aminao a Rija. Tsy hanala zazy zany a na tsy ho tianao aza. Hay, mazavy zany. Ary aza mifanelingelina tsony fa sao dia mahazo amiko aty. Rija ho a. Dia tena vitanao ve? Rija! Andray, lasa izy. Inona reny ataoko e? Tena tsy napoziko. Lehilahy tsy vaniny Rija. Vitako koranga amin'ny fiainako sy ny zanako a. Ary aleo ihany eto aloka. Andray ry neny, lehilahy tsy fanina.
Tsy manana nabavy nga sa tsy natera-be vavy sany olona izany reny tsony aloha ianao renika aza misafoka be ohatran'izao zay eny efa nolazaiko anao tany am-piandohana hoe miangavy anao mba ho tony eny fa maha olombelona kosa rineny atao ahoana moa tsy ho tezitra amin'ny zavatra ohatran'izany mahita amin'ny fihetsika ohatran'izao anefa dia tao manery atsy hanohy ny tantara renika ary azoko antoka fa tena tsy ho zakanao raha sitraka ao sy tsy mampaninana anao anaka dia aleo hijanona eo aloha izay resak'izay tsy avetrany kosa ny valiny tsy anaika fa toa izy ny resaka ao aza manay ianao fa tezitra sy malahelo ihany azoko atao tsy hamalifaty an'izany olona izany akory ana dia mafy aza ny fahoriana nampizakainy ianao eny ary renika andrasy fa tantaraiko anao ny toyany efa bolana tao akiboko ianao tamin'izay tena reraka zany dia tena sahanao tokoa matsy riritsana andao oay ary iza koa tia miantso ty to iritsa fa misy inona andraso hoe raisina allo fa ahoana to miantso ao ianao allo Rojo salama tsara ve ianao nanao ny zazao akibonao salama tsara salama tsara fa inona ny antsonao aza fady Rojo nanenina tamin'izay rehetra nataoko taminao mifona Rojo raha afaka ianao dia tiako raha mba mihaino eto amin'ilay restaurant mahazaritsika rija fa afaka ve ianao vetivety ary fa iomanahy rija mifona hoana izy dia inona reny ataoko to misy hery manery amafy tsy eo anamin'izany mihitsy efa nanjary nakahalaza ny foko raha tamin'ireny zavatra nataony afarany reny eny iza tokoa moa no olona tsy ho diso eto tany aleo rangalo iomana dia andeha matoy izy tonga saina dia mety efa vonina iova zany mipetra Rojo mahazo toerana fa ho avy eo ny sakafontsika efa ny komandy ny sakafontsika ianao eto tsika afaka miresaka tsara aza manafa ilay sakafo tena tianao reny nataoko anao ay ka eto ary ny resaka hoe miaino anao Rojo nitsakotsakon'ny enina malahelonao ireny vavapely nataoko taminao reny mifona re afa tena diso tsy netiny nataoko taminao eny mafy tokoa aloha raha reny zavatra ny ainako reny nangidy tamiko ny fiainako sangy fa safidinao dia nakasitrahako izay Rojo mifona meka fa diso ary manomboka eto dia tsy hamelanao irerintsony vonina no ray mpianakaviana miendrika ary ho raisiko ny andraikitro misaotra risa zava-dehibe amiko izany teninao zany mety hoe no fahatairana koa nga malina tonga anao nanao andreny fihetsika reny tena izany mihitsy Rojo tena tsy napoziko loatra ilay izy kanefa matoa misy izany dia vokatra ny fitiavantsika senao ihany anie oay efa iny taminy ny sakafontsika eny tokoa ary tena nataonao amin'ilay tena tiako marina ny sakafontsika ka ho tiako ve dia tsy ho fantatro ny sakafo mety aminy mahazotoa ny malalako izany misaotra dia mahazotoa ihany koa ianao dia ahoana amin'izay ary izany no tokony ataontsika rija tonga dia hiroso amin'ny mariage sa tsy maintsy miroso amin'ny mariage tsika fa vetivety aloha fa misy miantso allo eny tompoko zao ve aleo fa ho avy ary eny tompoko Rojo tena tsy maintsy mandeha fa nisy miantso teo misy zavatra tsy maintsy ilana namaika hono any ampiasana aleo fa miantso anao dia mifanao fotoantsika manaraka zay fa mazotoa mandry ndry dia tsy hohanina akory ve zany ty sakafo ty tena mazotoa Rojo tena mariny tena taraiky be ara mbola hisakafo
azafady indrindra kely malala. Aleo fa amin'ny kentsika manao fotoana dia ataontsika matsiro be. Amin'izay manko tsy miasa. Masto koa ary ianao e. Mastondry. Lasy rijiny sady to kivykivy ery no maimaiky hamonjy ny asany. Aleo aniko reto mba hamonjy fidiana koa asaniko. Nahafaly afotsiny aloha ny ovoritsy. Ohatra marary be tampoka teo kosa ny kiboko izany. Fa manina koa ary asany. Ay, tena mila tsy ho zakako mihitsy. Misy zavatra manaikitra be. Kay, ary to misy zavatra ohatry ny manteny izany. Fa na, kay. Viva 98.8. Tena nao ahoana roneny? Inona nahazo anao tamin'ilay hoe narary kibo sady nisy zavatra nandeha? Tsy nisy zavatra tsaroako sony akirenika. Daraboka tamin'ny tany izay ny tsaroako farany dia efa za tany amin'ny hopitaly indray. Efa niosindra tanteraka tamin'izay. Fa inona izany ny tena nahazo anao ka? Ndrisy renika. Olo tsy vanina andrainao. Fandrika sy fitaka fotsiny kay langolango sy fonana nataony. Fa ahoana roneny? Tsy azoko. Ny antony efa nikomandimy melony sakafonay kay efa naniraka an'le serveur tao izy anisy fanafody manala zaza sy tsy haiko tsony e. Dia izay nafanina. Ary ny anala tanteraka an'le zaza tao akiboko mihitsy ny tena tanjony. Maninona tsara hoe roneny Izany ny marina renika. Rehefa tao amin'ny hopitaly dia voalatsalatsa ny repotsapo tao. Mpamono olona hony kanefa ne dia zavatra tsy niko natao akory. Sabra izay ihany mba fitarainako tao. Nitantaraiko azy ny zava-nisy rehetra dia azona iantoka fa nirainao no nininaningotra ny ainao tao akibo. Andriamanitra, olo tsy vanina, tsy matahotra an'Andriamanitra. Tsy rariny zandrineny Tony aloha ianao anaka. Ningafy tamin'ilay dokotera mba anao izay azo hitazomana anao. Tena naika izy. Nanome an'izay fanafody rehetra mba tsy afaka anao tao akiboko. Voatazona soma tsara ianao saingy ahoana roneny? Neny? Fa inona nampanginanao tampoka teo? Neny? Saingy rehefa teraka dia tsy maintsy nanakilemy ianao anaka. Vokatra ny fanafody mahery vaika nataony rainao tamin'ny sakafo nohaniko. Natonga ho kilemana ohatran'izao. Endry. Tsy rariny loatra, tsy vanina, biby toetra. Tsy manaiky an'izany ary reny aiza lehibe keko teto, omeo any loatra ny zampamosavy izany reny tetralondry Tsy efizay kosa fe moa nandrarako andriatra any am-piandohana. Ary izay koa ny antony efa saika tsy tantarako andry marina rehetra mihitsy. Efa eny noho ny fanajako anao dia hipetraka. Kanefa makagary neny dia ny hoe maninona ianao ny olona tamin'izao fa tsy nitory azy. Efa saika maty eny efa saika nanaraka hatramin'ny ainao koa. Kanefa ve dia eny anaka, azoko tsara ny tianao ambara kanefa ny tena olana dia olona efa manambady amanjanaka kay ty izy ty fa nanafina tamiko fotsiny. Maninona tsara? Raha nitory azy motsy izandray ve no ifiteran'ny rambony hoe mpangala-patin'olona. Naleoko ny olona sy nanaja tena. Fa ahoana no nalalanao fa efa manambady amanjanaka izy roneny? Herinandro tao aorianan'izany hiditra hopitaly izay dia nandefa mesazy ohatran'izao izy. Rojo, enoko fa efa salama tsara ianao mandray an'ity mesaziko ity. Miala tsiny efa tsy maintsy nanao an'ireny rehetra iny satria mafy loloatra ianao. Tsy ianao voafantatro maly akory ny anarekiny amiko izay efa mifankaty amiko nandritra ny fiheritona. Aza maneningely lahatsony dia mirary soa Rojo.
Fantany vaovao raiko io message io dia niezaka niantso azy saingy efa maty ny findayany ary novainy tanteraka koa ny laharany. Ny trano raha teo moa tsy mbola hitako. Tray nanomboka nangina nanomboka teo renika. Tsy nisaina zavatra afakoatra ny asoa amin'ny fiainantsika mianaka sisa. Neny a misaotra tena tsy zaka-kory neny a. Tsy fanina sy tsy matahotra an'Andriamanitra loatra izany olona izany. Raha ny sitrapoko a sao dia sao ihany a dia hamaly faty an'izany olo tsy vanina izany. Okizay renika. Afefieniko izany zanako izany. Aza manafa tsy nanary anao izany neny ninina fahasembanana sy kilemanao. Misaotra neny a. Tena misaotra. Masoko fe mandrorosa. Tena izy mihitsy io e. Tena tsy diso afa iritsy io. Ary manao inona ty? Marikoriko ana mijery azy. Dia firy taona tsy aoriana indray aho vao nahita azy ty. Oay, loza marina fa saika hitany aho. So ihany fa tafahodina aingana. Ary ireo mody amin'izay koa fa azoko daholo izay rehetra tokony ho vidiko aty e. Olona maika nasalamban'olona raha teo. Rojo! Ary efa mifanojo mihitsy ny masosika teo nefa dia nihitsy mahita anay ianao a? Ka inona ny olanao amin'izany? Nahitako ny tavanao teo azy efa naharikoriko aho. Lehilahy tsy vanina. Mifitehanao tanteraka amin'ny fiainako rija. Andray izany vavanao Rojo. Mitonilo ianao e. Aleo sika isanao miresaka sy anaty fiaratsy. Ao tsika afaka miresaka amin'ny lamina tsara. Aty amintsika daholo koa nge mason'olona. Mba ianao fa za mitazotazona ny tanako e. Atao voampy anao ny zavatra efa nataonao aho. Ary raha ny atezerako aminao aza no apariko a. Toa dia taperiko eto misy ianao. Rojo eno aloha fanazava. Tsy mila e. Tsy fidinoana na ho andreny fa tsy mahafony tokantranoko izany Rojo. Raha tsorona dia fitiavana kely aloha fotsiny ny arahako taminao. Zay ny antony tsy maintsy nanereko anao analan'iny zaza iny. Rehefa tsy azoko tamin'ny fomba tsotra ianao dia tsy maintsy nampiasa saina. Tsy vanina ianao rija. Simba tanteraka amin'ny fiainan'ny zanako fa mpitehanao. Tsy vanina ianao. Fiainan'ny zanakao? Tsy azoko Rojo. Zany marina. Tsy azonao tokoa satria tsy afaka akory le zanako izay nininao vonoina tamin'iny fotoana izy. Ahoana tsara hoe Rojo. Dia aiza zany so ny zanako? Ny zanantsika mantsy. Tsy misy zanakao afaka sehoka anao izany aty rija. Ataovy ampy anao ny fampitondranao fahasembanana ho azy. Noho ny etraketrakao mantsy dia tsy afaka manana tongotra tahaka ny olombelona rehetra ny zanako. Biby toetra loatra ianao rija. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Fa manofy asa. Aza mba misangoloza toraka izany ny Rojo tsy manana fahasembanana izany ny zanako. Tsy mino an'izany ahy e. Tsy marina izany e. Izany no marina e. Fa mino ianao tsara. Tsy mino ianao dia akapoy amin'ny vato ny loha. Ary mba ianao fa tsy mate hamono ana amin'ny mahita ny endrika ao aza. Neny, aitonga ianao. Otry, ary ino to mahafinitra be anao oatra ny avy any ivelany any. Sady ely ianao tany. Nga tsy hoe mbola maika nasalamban'olona indray? Tsy misy inona kirenika. Neny aza mini manafy ny zavatra amiko ianao. Fa inona no nahazo anao tany ivelany tany nefa e? Tsy anaiky indray ty zazy ty raha tsy fatahy marina nazo. Neny miresaka aminao ny ahy e. Zany renika fa mifanena tamin'ile tsy vanina iny aho. Tsy vanina izy? Mifanena tamin'ny rija raindry ahy e. Zany raha tsy menatra akory izy nilaza tamiko fa fitiavana kilalao ny rahany tamiko fa tsy mahafony tokantranony zany hono izy. Tsy matahotra an'Andriamanitra. Tena biby toetra. Ary ny tena masoriana ozy ndry. Lazaiko azy fa tsy maty akory ndry raha nininina lana tao akipoko fa velona soma tsara. Velona fa mitsipozipozy ozy ny fitenena an'izay. Velona fa manan-kilema. Enika. Zay indray ndry. Ary aleo andeha amin'izay ka
tena tsy ho vita ny sasalamban'olona masina. Efa navelako an-dakozia ny loka dia mahandro sisa nataondria. Ndrinany azo to ianao. Viva 98.8. Aleo aloha tonga dia niafo no arehetra voalohany. Areza indray koa ary moa lehibe kiako teto no nataoko e. Ty kaika. Otry, ary misy olona mandondona ao ambaravarana fezako ary zany sa neny ngamba no mety nisy adino dia niverina. Aleo aloha jerena. Fa toy rindra Yenika zanako fa mifankalala anganareo miraha vavy. Rindra fihinana ataondria ty aminay ary izy ty olona miaraka amindria ty. Dada, fa ahoana zao e? Io ve le zanaka ao nolazany ao tamiko? Ihany rindra, izy tokoa ny zanako. Ary tsy ao angany renao anaka. Misy resaka kely mba ataonay mianaka aminareo reha. Tsy ao izy. Sady nareo asa olona tsy fantatra akory. Rindra ny fantatry fotsiny hoe mpiara-mianatra tamiko sy mpanambany atany ampianarana. Fa ny antondiany miaraka aminao indray tsy fantatro. Roka kely Renika, mifona amin'ny toetra ratsy nataoko tamindrika. Kay raha vaviko ihany dry. Raha vavindry ahoana? Aleo fa ahazavako anao Renika. Zany rainao. Ary rindra no zanako sangy maty moa ny reniny. Ny fanena tamindrenao teny antsena aho dia tsy nanaiky ny anoro misy anareo izy. Rehefa lasa nefa izy dia narahako moramora ary nitadiaviko ny tranonareo. Dia zao hitako zao e. Tsy hanao ratsy anareo akory ny atondianay eto e. Fa tonga kosa hifona ary hanonitra an'izay tsy vitanay taminareo hatramin'izay. Maninona tsara hoe. Zany ry anako. Andriamanitra, fa manofy ary veza zany. Hainareo reto ilay olo tsy vanina mpanimba fiainan'olona. Sady mitovy toetra tarana boantsy fotobonemba marina. Mitony aloha ianao Renika. Mitony aloha ianao fa ino ary ty? Inona ty? Izay ny andrasako anao valifaty aminao izay tsy vanina. Renika, tena mivelesindrika ny beky dady. Fa iny ataondry e. Sady ny anjara tena koa nga tena. Inona ty? Raha tsy nisy atena koa teo mba mety nitovy fitiavana tamiko ihany aro. Fa no fisy tena dia natahotra angamba izy. Tsy vanina mpanimba fiainan'olona tena isany. Maty mama. Dada, tsy maninona ve ianao? Tsy maninona rindra. Sady tsy manome tsinenenика fa zomo zany. Raha izay velo be indray mandeha aza tokony tsy ampy raha ny ratsy vitako tamindreniny. Ty fahasembananao zanako ro nietraketrako. Mianatra anao ah. Tena mianatra anao ah Yenika. Lehilahy tsy vanina. Taperiko eto ny hainao androany fa tsy vanina loatra ianao. Yenika, mangindry e. Mifona kia. Mifona fa iny ty. Yenika, fa misy nato. Andriamanitra, arto! Iaro, aisary ianao e. Iaro, nijaly marary. Fonjeo, teo faty iaro. Oay, ary toa midelira sy mirediredy ny anarako nge Yenika zany e. Fa ahoana ary zany kanefa izy ary izay nahatongavako izay tsy mbola nahatsiaro-trena ka hoe nahita. Tahitra sy nalahelo loatra noho ny fahitany indray sy ny fahafantarany hoe raha vavy ny rindra. Dia izay nahatonga azo torana rehefa avy nanala ny dariko an'ray sy rindra tamin'ny bekely. Efa atrandro izay nefa tsy mbola mahatsiaro-trena foana izy. Andray ty ianao Renika. Malahelo anao ah. Noho ianao
ny antony andehanako aty nefa dia indrisy ianao fa aty amin'ny hopitaly ny vataniko. Andray renika ho tsaloatranao ahy nanahoana le zanako ato riaro tsy mbola natsiary foana ve? Somary ny delira kely izy tefa tsy mbola tompony tena mihitsy aloha hatreto fa na izany aza mitony foana ianao fa dokotera angeny mandray atanana azy. Mahantra loatra io zanako io riaro efa trany amboaka eny tram'izao dia noho ny fisian'le rija tsy vaniny foana ny antony manimba amin'ny fiainany ararino azy zao fahavoazana mahazo azy zao. Oka aloha zay ry mamaninika efa mitsabo angetsika izao fa fahavoazana mahazo azy ahoana ry mamaninika fa tsy azoko loza tokoa ane riaro fa ahoana renao le ambulance mivezivezy teo. Reko mihitsy fa nisy inona nisy lozam-pifamovozana indray. Zany ka mahay mitrano ny rija sy rindra zanany, mahay alina ary ny tena loza ozy izy ianao mahay tao koa rindra. Maninona tsara hoe ry mamaninika dia maty zany ary ny raika rija avitra ihany fa irindra ny tena mahay kila ny tapany ambany rehetra. Loza sary sendra tafatopo kely fotsiny masoko fa tena koditra tena hoe simba tanteraka. Sara kosa zany ko misy farany dolo nge zavatra hita ary mamaninika ary tena rarino an'ny tsirairay no mitsinjazena fafiny. Mafy nge nampitondra indrindra ny endrika tany am-pianarany rarino azy raha mba voatra an'izany ko izy. Neny isotro rano arto yaro ay na tsy ary ty nenika eny renika za tokoa ty. Tada tsandrom-pozina ho faty sakako sao ataoko ahoana ny aina misafatako sao. Oka aloha zay rindra oka zay fa efa mitsapo angetsika ka nasitrana za na hitsana fangiry firina amin'ny fatako mbola misy dikany amiko ve fiainako fa no faty atada na rehefa tsy hamono ahy ianao teo miampozina. Aza miteniteny foana ianao rindra ataoko ahoana ny fanatanterahana an'izany zavatra angatananao zany zanako ane ianao rindra zanako iza ny raha ihavita hamono any zanany ianao fa izandray raha tsy navita namono zanaka ianao tsy nefa raha tamin'ny fahasembanana toy izao enika ary tsy potika tahaka izao koa ny fiainantsika. Ianao daholo ny fototra izao olana rehetra izao ary lasa ianao mandeha any fa alako na nijery anao ary io toetra ratsy anatinao io mihitsy koa ngamba nitafy ka natonga nakahala nenika. Lasa ho ianao mandeha any fa avela ho faty rehereto rindra zanako lolo Vutia kadana be my dollar padala ko gil yini ubi ma. Viva 98.8. Efa tsy maninona tsony ianao? Roako sisa notrany. Ao fa fipiny koa reto zay. Sa isotro rano aloha ianao Tsy mbola isotro ka. Yaro. Fanga mo ianao tsy. Efa haiko ny tianao antanina ka. Nalailo anao nge dia tsy maintsy nakaty Madagasikara. Malahelo Endrenika. Sa tsy mahazo malahelo anao ve za sa? Fino mafy be Tao mifondry ny fitiavako anao izay efa niniko ny vonoana riaro. Misango ny fitiavako loatra ianao tika. Dia tena mba marina ve hoe
nalahelo any antondianao aty. Enika ary mangano any be nge masinao e. Aza mitomany fa tsy mety loatra amin'ny fahasalamanao nge zany e. Iaro ary aiza neny? Menatra enika dia motina novaresaka. Mbola niariary teny aminy mantsy ary tsy dako na fenona fa tia izy. Fantatro fa tia ianao. Zaho koa efa ela ny tianao. Ary zany indrindra no tonga avaketona dia sopatra sy te hampanalavitra antsika ary ny ranomasina manelanelana antsika iny. Iaro fa aiza ho any eny? Mbola lasa nakanetatsika tavelany amin'ny hopitaly ry izy. Fa hoana misy zavatra ilainao ngany? Azonao lazaina amiko nge? Tsy misy ilaiko azy akory fa mba nanontany fotsiny ary Iaro. Ay ve enika misy zavatra tiako resahana anao. Zavatra tianao resahana amiko? Andriamanitro, dia mety olona eo ao an-tsaiko ve? Mihaino anao ary ahy e? Le izy anefa ary enika ianao sy ny reninao mihitsy zao no tiako resahana an'le izy. Tsy azoko. Eny e, aleo fa resahako anao aloha izy dia avy eo tsika manamafy amin'ny reninao fotsiny. Ahoana mety? Ka niento ary nyresaka ao e? Ka zao renika. Fantatrao tsara moa fa mikasa lompitsabo aho. Ary zany indrindra ny antony tsy maintsy nandehanako tany ampitan-dranomasina. Rehefa nandeha ny fianarana dia nahafantatra sy nahalala fa ahoana ry Iaro? azo tsaboana ary azo tranona toy ny an'ny olona rehetra ny tongotra roa. Zany hoe misy fandidiana atao sy fitsaboana rana dia afaka sitrana somatsara ianao. Everiko fa mba zavatra fa nolazainao ary Iaro. Eny, ianao ve moa tsy efa manana ny olon-tianao any? Aleo fa mionona foana. Renika, toa tsy nahafaly ianao kory nge ny zavatra nolazaiko tao e. Toa misety fotsiny ianao dia niondrika. Ka na misy azy zany ry Iaro, aiza koa nefa mifahafahanay sy ny eny tanteraka an'izany. Sakafona isan'andro ato aza mila tsy ho araka. Enika, eno tsara aloha. Way, vetivety aloha fa mamanareo ngambo zany e. Dia zany rery mamany enika ny zavatra mifampiresahako ny enika teo a. Ary izay tokoa ny atondriako aty. Raha ny lesa-bola no mampananareo, aza mana fa zahadolo ny sahana zany e. Ndray zany afaliako marina. Saotra indrindra Iaro ah. Tena olon'Andriamanitra ianao. Dia ahoana ny fomba atao amin'izany ka tsy maintsy makany ivelany zany izy? Tena tsy maintsy izay tokoa ary na ianao koa zange tsy maintsy mandeha satria za sady miasa ny mianatra ka tsy afaka nikarakara azy. Tena misaotra Iaro ah. Tsy mbola nisy olana vitan'izany taminay mianaka raha tsy ianao. Ary enika ho ato tsy ahita teny mihitsy e. Ka matahotra an'izany ho didiny izany ary neny a. Tsy misy zavatra tokony hampahananao zany na dia kely azy. Dokotera anao ny mikarakara sy mandray tanana anao e. Eo foana koa manampy azy ireo amin'ny fanaraha-maso anao. Aza asiana fisalasalana tsoa fa raha pitsoany dia hikarakara ny taratasy ho anareo. Ay e. Andray, misaotra re ah. Ao aloha karakara sakafo vetivety ho antsika telo mianaka, sady efa miatoandro koa ny andro. Enika, mba fantatro hoe ny aton'izany zavatra etra ataoko aminao zany. Tsy fantatro. Zao renika, efa ela ny tianao. Zany e, tamin'ny fotoana nanaovako velomanao no efa saika-mboraka amin'ny fitiavako taminao saingy tsapako fa hanome alahelo anao raha hoe hitory fitiavana anao kanefa dia andeha indray. Dia niezaka nikariko avaolana hasalama anao tany ampitan-dranomasina tany ary zao tonga hakanao aty zao indray. Enika, tianao a? Iaro.
tsy misy manam-pony avoaka ny apitsy tokoa. Roa taona ty aoriana ny fiainako dia niova tanteraka. Afaka manana tongotra roa salama tsara sy tsy ilaina bekia rehefa niatrika fandidiana tany ivelany. Taorian'izay dia nataony mariazy ny Siaro. Efa vita ihany koa ny fianarana izay nataony ary efa miasa eto Madagasikara izy. Eno moa tsy navelany anasa lamba intsony fa efa miaosa koa ny ary ty raiko lasa dala tanteraka sy manary lamba sisan'ny afarany. Rindrandray maty rehefa niaritra fangiry firiana mataona satria tsy nety sitrana ny ferrehetra teny amin'ny vatany. Misy farany daholo tokoa ny zavadrehetra. Na ny vitan-dratiko izay ny averiko tsy isy masoandro hiratra tsony aza moa ty niova tao anatin'indray mpimaso. Viva Radio nanolotra ho anao teo ny vitan-dratsiko. Tantara nosoratany Ravakanjanyiony. Novelomin'ny ny ravo Laksara be Manatsoa Ravakanjanyiony. Faly ary Fetropelina. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvony. Ny vitan-dratsiko.